Tsy misy tsy mitaraina amin'ny afitsoko ny asan-jiolahy zany hoe tsy fandriam-pahalemana sy ny fiakaran'ny vidim-pianana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Manana ny fahitany io tranga io ny senatera Betiana Bruno laza moa ny tenany fa tokony araha-maso akaiky ary hojeren'ny fanjakana akaiky mihitsy ny momba ireo tranga sosialy izay mampikaikaiky anymponina ireo. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny fahefana-panatanteraka manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fiakaran'ny vidim-pianana tafahoatra araky ny nambarany loholona Betiana Bruno tao aorian'ny fitetezam-paritra ny tanterahany. Nosoritany fa ireo tepika roa ireo dia olana ara-sosialy mahazo vahana any avaratry ny nosy, anisan'izany sambava izay lapan'ny lavanilina. Misy aloha ny zavatra mba mandeha fa tsy azo tenenina koa hoe tena mandeha ara-dalàna ilay izy. Misy resaka arabola zany mbola tsy tonga araka ny tokony izy zavatra misy zay fa ary marina koa efa adidinay senatera moa midina any amin'ny volombaoka tsara-pahefana any amin'ny commune any mba mijery ahoana marina ny fandehan'ny fiainan'ny commune io, ahoana koa ny fiainan'ny vahoaka any amin'ny faritra any adidinay zay mahavoalohany mpanolalalana zay, ny faharoa masolotena andreo volombaoka tsara-pahefana aty ambonimbony aty zany. Ka ny zava-misy aloha ary eto dia tretrerina mihitsy amin'ny mpanatanteraka, tokony misy ataoko hoe prise de responsabilité bebe koa, fandraisana ndraikitra bebe koa mikasika ity insécurité ty le tsy fandriam-pahalemana io zany teboka anankiray lehibe na faritraiza na faritraiza andehanana na ty amin'ny faritra bohotany na faritany agny dia mafana tena mafana tokoa ny resaka tsy fandriam-pahalemana io. Ny any aminay io ny faritra misy zahay dia io misy nareo fa lavaminy malaza dia misy zavatra tsy fohita taloha mihitsy lasa mipoitra amin'ny resaka insécurité io. Taloha tsy ataka miarme zany manafika amin'ny basy zany amin'izao dia efa misy olona mitondra kalaknikov mandehandeha tsy mandeha tsy io ihany fa mba misy tratra ny gendarmerie ohatra amin'izay zavatra zay dia mba malefalefaka. Raha ny fanazavana dia ireo mpiasa-panjakana sy ny mpiasa-mpandray vola isaky ny farany volana no tena mikaikaiky amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana any amin'ny faritra Sava.